tsara toko 7. Ny ratsy nataony Abimeleka sy ny nanjoa azy. Ary Abimeleka zanak' Jerobala dia nandenaka ny Sekema tany amin'ny anadahan-dreniny ka niresaka taminy sy tamin'izay rehetra isan'ny fianakavian-dreniny ka nanao hoe: mba mitenena ianareo anatrehan'ny mponina rehetra eto Sekema hoe iza ny tsara ho anareo, ny iarahan'izy 70 zanak' Jerobala manjaka aminareo va sa ny anjakan'ny lehilahy iray? Ary ny anadahan-dreniny nilaza azy teo anatrehan'ny mponina rehetra tao Sekema ka nanao izany teny rehetra izany. Koa ny fon'ireo dia tahanaraka ny Abimeleka fa hoy izy: rahalahintsika izy. Dia nomeny sekela volafotsy 70 avy tao an-tranon'ny Bala-berita izy, ary nanambazany Abimeleka olo-poana sy marivo salosana izany ka dia nanaraka azy ireo. Dia nakany an-trano iray ny tany Ofra izy ka namono ny rahalahy 70 zanak' Jerobala teo ambonin'ny vato iray. Ary Jotama faralahan'i Jerobala no sisa velona satria nihery izy. Dia nivory ny mponina rehetra tao Sekema sy ny olona rehetra tao Milo ka nandena mpanjaka ny Abimeleka teo anilan'ny hazo terebinta akaiky ny tsangam-bato any Sekema. Ary nisy nilaza izany tamin'ny Jotama dia nandeha izy ka nitsangana teo amin'ny tapitendrim-bohitra Gezirima, ary nanandratra ny feony izy ka niantso hoe: miaino ahy ianareo mponina ao Sekema mba hianon'Andriamanitra anareo kosa. Niainga hono ny hazo anositra mpanjaka anjaka aminy ka hoy izy tamin'ny oliva: manjaka aminay ianao. Fa hoy ny oliva taminy: ho foko va ny diloiloko izay ankalazan'ireny Andriamanitra sy ny olona ka andeha hitsingevangevana ery ambonin'ny hazo ah? Ary hoy ny hazo tamin'ny aviavy: avy ianao ka manjaka aminay. Dia hoy ny aviavy taminy: ho foky va ny fahamameko sy ny vokatro tsara ka andeha hitsingevangevana ery ambonin'ny hazo ah? Dia hoy ny hazo tamin'ny voaloboka: avy ianao ka manjaka aminay. Fa hoy ny voaloboka taminy: ho foky va ny ranoko izay mahafaly an'Andriamanitra sy ny olona ka andeha hitsingevangevana ery ambony hazo ah? Ary hoy ny hazo rehetra tamin'ny tsilo: avy ianao ka manjaka aminay. Fa hoy ny tsilo tamin'ny hazo: raha hosoranareo mpanjakanareo tokoa ary aho, dia avy ianareo ka mialofa ato amin'ny alokaloko. Fa raha tsy izany, oka hisy afo ivoaka avy amin'ny tsilo ka andevona ny sederan'ny Libanona. Koa ankehitriny, raha marina sy mahitsy ny nataonareo tamin'ny nampanjakanareo an'i Abimeleka, ary raha soa ny nataonareo tamin'i Jerobala sy ny taranany, ka novalianareo arak'izay nataony ny tanany izy, fa niraiko ny ady ho anareo sady nanao ny ainy tsy ho zavatra ka namonjy anareo tamin'ny tanany Midianina, nefa ianareo kosa miodina tamin'ny taranaky ny raiko androany ka namono ny zanany 70 teo ambonin'ny vato iray. Ary Abimeleka zanaky ny ankizivavy no nampanjakainareo tamin'ny mponina ao Sekema satria rahalahinareo izy. Ko raha marina sy mahitsy ny nataonareo androany tamin'ny Jerobala sy ny zanany, dia mifalia amin'ny Abimeleka ianareo, ary aoka izy kosa hifaly aminareo. Fa raha tsy izany kosa, dia aoka hisy afo ivoaka avy amin'ny Abimeleka ka andevona ny mponina ao Sekema sy ny olona ao Milo. Ary aoka koa hisy afo ivoaka avy amin'ny mponina ao Sekema sy ny olona ao Milo ka andevona ny Abimeleka. Dia ritra nandositra Jotama ka nakany Bera, ary nitoetra teo mba hihery any Abimeleka rahalahiny. Ary rehefa nanapaka 3 taona tamin'ny Israely Abimeleka, Andriamanitra dia naniraka ratsy fanahy tamin'ny Abimeleka sy ny mponina tao Sekema, ary ny mponina tao Sekema dia nivadika nahafoy any Abimeleka mba hitsingerena ny loza natao tamina monona ny zanak' Jerobala 70 ka anody any Abimeleka rahalahiny izay namono azy sy ny mponina tao Sekema izay nampahery ny tanany mba hamono ny rahalahiny. Ary nanaovan'ny mponina tao Sekema otrika
tany atapitendrombohatra izy dia nobabon'ny otrika izay rehetra nandalo tamin'izany lalan'izany ary nolazaina tamin'ny Abimeleka izany. Dia tonga tao Gala, zanak' sy ny rahalahiny ka anankany Sekema ary ny mponina tao Sekema natoky azy. Dia nivoaka ho any an-tsaha izy ka niotony voalobony ary nanososy azy. Dia nanao fanatim-piderana ka niditra tao an-tranon'Andriamanina izy. Dia nihinana sy nisotro ary nanozona ny Abimeleka. Ary ho Gala zanak' iza moa Abimeleka ary iza moa Sekema no otom-potsika? Tsy zanak' Jerobala va izy? Ary tsy Zebola va ny lefiny? Manompo ny taranaka Amora rain'ny Sekema, fa nahoana no hanompo an'io sika? Arengane ka ho eo ambanin'ny tanako reto olona reto? Dia soroko Abimeleka. Dia hoy izy tamin'ny Abimeleka, hamarony miaramila anao ka mivoa. Ary rehefa reny Zebola komandin'ny tanàna ny tenin'ny Gala zanak' dia nirehatra ny fahatezerany. Dia naniraka olona mangingina tany amin'ny Abimeleka izy ana hoe, indro Gala zanak' sy ny rahalahiny dia tonga ato Sekema ary indro mandrendrika ny atao tanàna iodina aminao izy. Koa ankehitriny miainga alina ianao sy ny vahoaka eo aminao ka manotre any an-tsaha. Ary raha maraina, raha vao miposaka ny andro, dia mifoaza maraina koa ianao ka miroata hamelo ny tanàna. Ary indro raha mivoaka hiady aminao izy sy ny vahoaka eo aminao, dia ataovy aminy izay zaka ny tananao. Dia niainga alina Abimeleka sy ny vahoaka rehetra teo aminy ka nanao otrika efa toko tandrifin'ny Sekema. Dia nivoaka Gala zanak' ka nijanona teo anoloan'ny vavahadin'ny tanàna. Dia nirohatra avy tao ampanotrehana Abimeleka sy ny vahoaka teo aminy. Ary rehefa hitan'ny Gala ny olona, dia hoy izy tamin'ny Zebola, indreo misy olona midina avy any atapitendrombohitra. Fa hoy Zebola taminy, nialoko ny tendrombohitra no hitanao ka atao olona. Dia niteny indray Gala ka nanao hoe, indreo misy olona ao amin'ny avoana, ary indreo misy any tokony hafa mandeha amin'ny lalana eo amin'ny hazo terebinta meo nenima. Dia hoy Zebola taminy, aiza ny vavanao izay niteny hoe, iza moa Abimeleka no otom-potsika? Tsy ireo va no olona izay no amavonao? Mivoa ankehitriny ka mety aminy. Dia nivoaka teo anoloan'ny mponina tao Sekema Gala ka niady tamin'ny Abimeleka. Dia nanenjika azy Abimeleka ary nandositra teo anoloana izy, ka maro ny fatiny ampatrapatra treny anoloan'ny vavahady aza. Ary Abimeleka nonona tany Aroma. Ary Zebola nandroaka ny Gala sy ny rahalahiny mba tsy honina any Sekema intsony. Ary noho ny ampitson'iny dia nivoaka ho any an-tsaha ny olona ary nolazaina tamin'ny Abimeleka izany. Dia naka ny vahoaka izy ka nizara azy ho telo toko ary nanotrika tany an-tsaha. Dia nijery izy ka indreo ny olona nivoaka avy tao an-tanàna. Dia nitsangana hiady aminy izy ka namely azy. Ary Abimeleka sy ny antokony izay teo aminy dia nirohatra ka nitsangana teo anoloan'ny vavahady tanàna. Ary ny roa toko kosa nirohatra namely ny vahoaka rehetra tany an-tsaha ka namono azy. Ary Abimeleka namely ny tanàna nandritra izany andro izany. Dia nahafaka ny tanàna ka namono ny olona tao, ary noravany ny tanàna sady nofafazany sira. Ary noho nandray izany ny olona rehetra tao amin'ny tilikambo tao Sekema, dia niditra tao amin'ny efitrano fierena tao an-tranon'ny Berita Andriamanina izy. Ary nolazaina tamin'ny Abimeleka fa tafangona tao amin'ny tilikambo tao Sekema ny olona rehetra. Ary Abimeleka sy ny vahoaka teo aminy dia niakatra tany an-tendrombohitra Zalmona. Ary Abimeleka nitondra famaky teny an-tanany dia nikapa sampakazo ka nobetainy izany dia nolanjainy teny an-tsoriny. Ary izy tamin'ny vahoaka teo aminy, izay hitanareo ataoko dia mba manova faingana toy izany koa ianareo. Koa samy nikapa rantsan-kazo avy ny vahoaka rehetra ka nanaraka ny Abimeleka.
dia nametraka izany teo an-trano fiarovana ka nandoro azy tamin'ny afo raha mbola tao ny olona, ka maty koa ny olona rehetra tao amin'ny tilikambo tao Sekema, na lehilahy na vehivavy, tokony ho 10 no isany. Dia nandeha Abimeleka nakany Tebeza, ary nitobo tandrifin'ny Tebeza ka nahafaka azy, fa nisy tilikambo mafy tao anatin'ny tanàna, ka nandositra tao ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy, ary izay rehetra tao an-tanàna ka nihidy tao, dia niakatra teo an-tampon'ny tilikambo izy. Ary Abimeleka nakany amin'ny tilikambo ka namely azy, dia nanantona amin'ny varavaran'ny tilikambo izy handoro azy amin'ny afo. Fa nisy vehivavy anankiray nanjera vato fikosoam-bary tamin'ny lohan'ny Abimeleka ka nahavaky ny karandoany. Dia natsony Abimeleka faingana ny zatovy mpitondra ny fiadiny, ka hoy izy taminy, tsy ho hainy sabatra aho, ka vonoy aho, mba tsy hanaovan'ny olona hoe vehivavy no nahafaty azy. Dia namely azy miboroka ilay zatovo ka maty izy. Ary rehefa hitan'ny lehilahy amin'ny Israely fa maty Abimeleka, dia samy lasa nandeha ho any amin'ny fonenany avy izy. Izany namalian'Andriamanitra ny ratsy nataony Abimeleka, izay efa nataony tamin'ny rainy tamin'ny namonoany ny rahalahy 70 lahy. Ary ny ratsy rehetra nataony mponina tao Sekema dia natsingerin'Andriamanitra tamin'ny lohany avokoa, ka dia niatra taminy ilay fanozonana nataony Jotama zanaky Jerobala.